Ufanomboana ny fankalazana ny faha 400 taona nazahoan'ny firenena malagasy ny fahaleovantena dia miara-ny entana tamin'ny alalan'ny hazakazaka ara-piralahiana ny fianakavianbe ny fitondram-panjakana ny folojona 420 sy 2000. Ny fandrimona tamin'izany ireo mpiara-miasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay notarihana Andriamatoa Minisitra Ratoyarjona Suzolin. Cross de cohésion no nilazana azy ho fanamafisana ny firaisan-kina ahafahana miara-mientana amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana ary ho fanokafana ny lalao ara-panatanjahantena rehetra izay ho atao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy. Madagasikara mandroso malagasy miara-mientana amin'ny fitiavan-tanindrazana. Dia makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy engany mba ho toy izao foana ny fiarahantsika miombona amin'ny zavatra rehetra izay atao.